Miarahabatsika rehetra indray eto maso eto amin'ny vaovao malagasy. Ny maresaka amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny débat any Monsieur Koto sy Monsieur ministre teo aloha Paul Rabara. Tena fanehoan-kevitra izay tokony hoe mba hiady zany le hevitra nefa kosa nivoana tanteraky Paul Rabara raha rehefa natao ny débat. Izay ny attaque personnel any Koto. Zany hoe i Koto zany raha tena marina maneho hevitra eo amin'ny social media na Facebook izay manitsy na hoe mitsikera le zavatra tsy mety ataon'ny artiste na ihany koa tsy artiste fa izay hitany olona afaka tsikerainy dia tsikerainy. Fa indray mitoraka aty kosa dia débat izay ny tsakotsakoiny izay hita fa tena ambany be niveau any ministre na Monsieur Paul Rabara fa tena tsy mifandanja le izy ka ary maro ihany koa ny maneho hevitra 5% ny olona tsy vino no mahafantatra fa hoe tena tsy mifandanja le izy. Raha nizohina zany le izy fa tena miaro ny fitondrana antrajoelona mihitsy i Paul Rabara. Tena hita fa ohatrany karamaina ngamba na hoe tena zany tokoa ve le niveaunao ianao mpampianatra amin'ny université. Zavatra mahitsy ny tenen'ny Koto ary zavatra analyse politique na bilan izay mahakasika ny nataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny fitondrana izy nitondra aiza ho aiza ny bilan, aiza ho aiza ny farim-piainan'ny vahoaka na PIB na resaka économie na rehetrarehetra nangatahiny Koto fa tsy voavaly tompoko. Resaka hafa indray no resahana. Teo koa ny jeparsainy koa voanivoana ihany koa izy hoe ny fazahoany rangaty fazahoany Andrajoelina nationalité izy hamoramora kokoa na hahazoany io. Rangaty ivazaha ve no angatahana hoana ho azany io fa tsika iaby tatsika 28 millions 27 millions ho lasa mahazo nationalité vazaha na frantsay. Tsy possible baka zany, tsy possible. Ka hita taratra amizay ny tena hoe ambany mihitsy le niveau. Ary izy aza miteny misy arsily navokany traingona mihitsy izy navokany Koto hoe raha ohatra ka hoe mbola misy gasy manana nationalité vahiny antindiny ozy hoe frantsay dia tsy possible mihitsy io jeparitra io ho azontsika malagasy. Zay ny fandehany iny fa maro ireo débat maro resaka nandeha teo fa tena hita fa azo lazaina hoe nandesy aloha i Koto lalahy maikampo. Tena tsakotsakoiny ary tena hainy ny Koto nanao anazy satria nanao attaque personnel zay i Paul Rabara. Resaka hafa resafana raha resaka hafa no ampidirana. Eo resaka Jesosy, eo resaka PKMJ, eo resaka fitsikirana ataon'ny Koto eo amin'ny social media. Izy tokony hiditra lalina aminy. Resaka débat eto, resaka concentré hors sujet manko izy. Resaka politique eto, resaka économie eto, resaka social mbahoaka eto, ary resaka ho candidat sa tsy candidat manara-dalàna sa tsy manara-dalàna. Tokony tsy nivaona tao anatin'izany ny ady hevitra fa izy no tardesaka, izy no namosibosany ka nataka ohatranany. Ka eto efa hitantsika amin'ny social media rehetra izy zany fa eto dia manohana be fahatany ihany koa izy aty Rina Rakotomanga izay mpanohana fitondrana. Zareo miady mafy mihitsy amin'ity fitondrana ty mba hamerina filoham-pirenena Andrajoelina mba mandinia mahazoa honon-draha fomba fitenenja mahazoa honon-draha ary mandinia fa aza tonga dia hoe miaro mba misy lozika ianao mba miaro olona mba misy lozika fa tsy hoe miaro be fahatany efa hitanao fa tsy mety dia tsy mety fa tsy hoe raha fa tsy mety dia forcena mety
zay manko mahavoatsika nohony fa hoe mamy be le seza na hoe mamy be le vola fa hoe inona zany le tena ampy rehefa hoe tsy mety de tsy mety ohatrany miaro be fahatahany zany zany le pomba ireto fitongana na pomba ireto andrajoelona reto fa tsika tsy valapatra amin'izany fa ovaketiketo na asehotsiketo fanao kevitra izay natao ity ramatoa rehefa misy manko hetsika resaka eto amin'ny social media nefa zareo na ataontsika amin'ny Facebook de iny zareo hevery zareo hoe tsy milalao Facebook ngamba ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ty na ambanivohitra efa milalao Facebook efa milalao social media ny vahoaka tompoko na io ambanivohitra any efa malaza zany Facebook zany izay hahany ka no izay hany ny farany ataony na io ambanivohitra any na dia ataontsika hoe mpamboly izy na tsy mpamboly izy fa presque le olona mianatra aty any ambanivohitra ne misy commune fokontany reny misy lycée CG automatique ny zaza malagasy amin'izao fotoana zao mirona amin'ny Facebook ako tsy hovendaniny apartao vidéo ty fa misy ihany koa no mijery atsika tena nihevitra manko Irina Rakotomanga fa hoe miaro be fahatany de zao zany ny zavatra fanao-kevitry tena hoe certains c'est plaisant dans la médiocrité elle s'identifiant même ka dia faly mihitsy ny manebaka an'ilay namako mpiara-mianatra tamiko ary mbola inoko fa tena mahay sy manana ny mahay izy azy izy i Paul Rabarne tena izay voaresy lahatra fa rehefa mirediredy sy mivazavaza ary manebaka ny fanohitra aminy dia faly sy mitehaka ny tavam-boky ny mpanao Facebook zany ary tena mahita hoe maharesy hono na dia mirediredy aza izay koa vo azoko fa ho an'ny mpanao tavam-boky sasany indrindra ho an'ireo mpanao tavam-boky sasany indrindra ireo hatena rehefa manohana ny figo andrajoelona de tsy izy fa rehefa manohana ny hafa dia hosana fa raha manohana ny dadandry zareo izay événement impossible tanteraka noho ny nataony ndarangah io ny fianakavian'ny Rabary na koa hoe nanohana ny ngah Behozasy dia misy tsinjaka be angamba dia nivolana hoe izany ka mpandinika ary ny tena loza dia mahay mitsara olona sy manambany olona tsy mitovy fijery aminy ary mahay be hoe le mpiasan'ny hôtely izay tsy mahay akory ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitantahan-daharam-panjakana sy ny fifandraisana komandy eny anivony toeram-pisakafoanana tanao zay eo zany izy fa mitaky eo zany fa miataky anykoto hoe restaurant ahoana moa ny afantaranao matoa ve matoa izy voarain'ny mpiasa ao matoa izy eo professionnel zay matoa izy eo restaurant ratsy manko zany ohatrany hoe ratsy manko le restaurant aminazy ty matoa izy voatsongaina matoa izy miasa ao manana mahay izy azy izy manana talentany izy professionnel izy ino ae nitianzany le raha tazonoanareo ilay pensée unique fa aleo ho anay ilay liberté de pensée zany aza ilay libre arbitre sy ilay choix par conviction araka ny maharesy lahatra anay fa tsy izay tianareo moa ie zaho dia manohana ilay namako ary matoky ny fahaizany sy ny fomba fijeriny fa noho ny mahasosiologue azy dia manaiky ny hanatrika hevitra amin'olona tsy dia ampy fahalalana loatra sady tsy maharaka akory ny fiainana eto tanindrazana sy raharam-pirenena ahoana ny fomba ahafantaranao fa tsy mahalala moako i Monsieur Koto mahalala tompoko naizanaiza mahalala satria rehetrarehetra dia tsy maintsy rehefa nahita ny publication-ny Irina Rakotomanga manko ny mpanara-baovao na i Koto dia namaly avy hatrany Koto fa hoe kokomby Irina Rakotomanga inona ny marary anao oy mpanasa vilia ny asako fa diso ndre tsy mampandroso sakafo amin'ny restaurant faiko ny asako hoe Koto zaho mihitsy ny misolotena ny toeram-piasako mamaly ny journaliste TV maneran-tany fa eo anao ambony asa be ameramada tantaranao mifoketaka amin'izany Koto na ny teny io sady manino moa no anino manino ndre no akoho vavy
fa avy eo fotsiny de hiakatra ringany solony mpiara-mianatra amin'ny Paul Rabary. Le ritsy nianatra lesona tamin'ny niresaka tamiko fa mitongava ianao mitongava ianao mahambony diplôma zany ho asiko anao de profiny mahambany diplôma tsotra kely zany afaka mitondra ekipa ianao fa zaho rery no ifampitana aminareo daholo IBM olika io ry saoana ry rasedy sy zay tsy rambin'ny tanana rehetra any fa vonona ikoto mpanasa vilia tsy ampilahiny koa ngamba ny mahavoanao io fa raha débat dia andao ho tairina sokatokana amin'ny gasikara diarecte zany zombo zay no fanekivitra ny koto lelahy mahitsambo tena vona ihany koa koto satria maro manko ireto mpanona na hoe mpanaraka eto andrajelo na mpanona andrajelo manoa be fahatany reto rehefa hita tsy mety de tsy mety izy mbola miaro fa hoe mety koa ngamba nataon'ny Paul Rabary nefa hita mivaona no mbola arovana nefa maro 10% ny olona ka mijery commentaire ngamba zareo mety reraka hoe ahoana maro mety ikoty ty fa tena tsy nety ho tenenina fa ry zareo miaro be fahatany amin'ny ny fitiavam-bola ve sa noho ny fitiavana harena sa fitiavana toerana matsiro sa mamy fa tena tsy nety ho tenenina zao ndray zany hoe tsy ana débat amin'ny kotony satria mpanasa inona ty mpanome sakafo amin'ny restaurant de ohatrany hoe tsy afaka mana débat satria mitsikilo sy manaramaso amin'ny hoe fiainan'olona ohatry zany matoty ikoto la matiao voaray miasa eo de mety manana mahiza izy professionnel izy zay manko nahavory zero attaque personnel ohatran'izany nefa débat de tokony tsy mivaona fa ao anatiny ataotsika hoe anatin'ny vie anankiray de ao ihany zany nomora fa tsy mivoaka le tsy anankiray fa eo ihany amizay tsy hors sujet zay natao hoe débat zay no masikazo roy fa mitratratsika nino atao amin'ny farany